izay ny amin'iny fa ankoatra ny fitoriana filazantsara izay ataon'ireo vahiny telonjato mahery tonga eto Madagasikara dia nitondra fanampiana ho an'ireo olona sahirana eto an-drenivohitra ihany koa izy ireo. Fanampiana milanja enina taona ary hozaraina ho an'ny mahantra eto an-tananarivo. Anomboka amin'ny 20 jona ho avy izao moa ny asa fitoriana ataon'ireto vahiny ireto etsy amin'ny kianjana labe ka aritra 5 andro. Fanampiana eo amin'ny enina taona eo no entindreo mpitory filazantsara eo amin'ny fikambanana mission SOS ho an'ireo mahantra eto Antananarivo. Izara sakafo ho an'ny mahantra eto amin'ny renivohitra ireto vahiny mpitory filazantsara ireto ary fiara-miasa miaraka amin'ny tanàna Antananarivo no anatanterana izany. Tietsika dia tsika fitoriana ny filazantsara rano fotsiny. Miaraka amin'ny fimpifimana ny fiombonan'ny mpitory filazantsara eto Madagasikara, miaraka amin'ny mission SOS izay tarihan'ny evangelista Johannes Amritzer. Manomboka amin'ny alarobia fa 20 ny volana jona ho avy zao 20, 22, 23, 24 ary 5 jona mandritra ny 5 andro misesy ny fitoriana filazantsara. Resaka social dia zao tena ny fony zareo tena fitiavana mihitsy ilay izy satria efa mandeha avion dia manana an'le lanja netanao zany ianao dia iny entany zareo iny mitondra ny fanomezana mba homena ny malagasy ny fimpifimana ny fiombonan'ny mpitory filazantsara eto Madagasikara no mendraikitra indray ny fizarana an'ireo fanomezan'ireo ho an'ny olona izay mety sahirana zany any anatin'ny fiangonana rehetrarehetra. Miisa 300 eo ireto vahiny tonga eto Madagasikara ireto izay anatanteraka asa fitoriana ny filazantsara etsy amin'ny kianjana alarobia. Anomboka amin'ny alarobia ho avy izao ity etsika goavana etsy amin'ny kianjana alarobia ary aritra 5 andro ka tsy farana ratsy ny 15 ny volana jona ho avy izao. Ankoatran'ireo mpitory sy mpanakanto vahiny dia isy ihany koa ny fandraisana anjara an'ireo mpanakanto manana ny maha izy azy eo amin'ny hira ara-pilazantsara malagasy.